Rehefa na izany na tsy zany isorana ny GT constant mazava tsara le resany teo fa terivay mata no zavatra atao manaiky fa le fotoana anaovana azy na de efa nitatatata ela ara de ndroa andro ka tokony hiezaka anatona any amin'ny fokotany any ko satria fokotany any ko mandray araka ny voalaza de hoe raisiny eo amin'ny fokotany any ko ka samy hiezaka tsika na izany na tsy izany misaotra an'Andriamanitra tsika aloha satria tonga ao amin'le deuxième tour ny fehoeno arane teo ho atao match nul le ny fehoeno arane teo atao zay zalahary no deux premiers misy fomba maro mety ahavitana an'izany any ananinany mety lazaina hoe 750 ny mpifidy avy eo olona ray mahazo 250 fa ny vato sisa tsisy nahazo de miena ohatr'izay fa tsika aza taitra le fienana fomban-javatra io fomba fifidianana za tsy teny hoe rehefa miakatra ny ery fa arakaraky mpifidy io ka aza de taitaitra amin'iny aloha marina fa député faratsy olo teny na de ny Ambohijoky ara ny levony fa teraka tany Ambositra de ao Amoron'Mania misy fomba fiteny hoe salakao likely fa hiady raha ohatra tsika tao sy GT constant hoe ohatra na refref ohatra nandeha amin'ny fofotsiny sy nanao ohatran'izao tsy maintsy salakana likely amin'ity fa hiady za tsy hanao hoe adinina io fefa fantatritsika aza miresaka misy tsika ny hoe fanarahany ety sy eroa hitambatra amin'ny anina sy ny anina sy ny anina aza miresaka an'izay fa raha ohatra hilatsaka député amin'ny faratsy io ka hiteny hoe atolotro ny iodone vatoko mety ny olona sasany tsy hifidy any iodone no ny amiko fa resaka be reny le hoe pour parler hiresaka asy hiresaka roa sasany ara ataony hoe meo any minina sy ny ministère minina ony de meko ny vato ao ny sasany milaza hoe meo 5 milliards ony izy de meny azy meny any Robinson ny vato ny any Fort Dauphin de zako hoe naninona reny tsy nasiny an'izany hoe sariny nga Iandro Rajoelina nampiarahany tamin'ny sariny teo hoe naninona tsy nataony zany manko feo mandeha tsy seroa daholo ka io tsisy an'izany hoe naninona re fa mifahasahina sa mouvance Ravalomanana nanoana ny docteur Robinson satria misy any data rehefa idata manao hoe zao de arahan'izay ka eo amin'le teny keo salakao likely fa hiady de tokony entantsika rehetra efa lazaina fa tsy sandaim-bola io na sandaina t-shirt io fa amin'ny fo nefa na izany ara marina ny délégué teo fa betsaka ny lesiko nefa ny amin'ity de tsy maintsy feno ny délégué ntsika ao anatin'ireo 1 bureau de vote tsy maintsy misy ary na misy ara ao ny mampilendalenda etseroa de tsy maintsy mijeren'ny mpitondratsika zay ary zay le hoe salakao likely fa hiady sy hoe andeha hiady any docteur Robinson de ny olona rehetra ty taminaloko na ho jerem-potsiny tsy any mihitsy minisy matoky avy efa azondrareo ny tatitra rehetra nataon'ireo solotena avy any amin'ny distrika nandeha ao amin'ny PV mankaty nenay moa ny tatitra faratsy eo fa lasa taloha fa voamaly voangina daholo ny PV tany ambanivohitra rehetra tany efa tonga ao daholo ny antony ilainy reny fitiavana matona angona an'izany natona nisy délégué tany de zay ko nataotsika amin'ity faharoa ty tandremo fa misy délégué sarisariny teo tsika vahoaka eo amin'ny fanatrehana ny fanisambato fahalohan'izay fanisambato zay loha de tsy maintsy efa miresaka amin'ny olona manodidiny tsika rehetra.
mety dolo nyteniko teo sisy aisa morana andro amin'ny maraina manko ana eny fa hoe misy anaran'olona telo hafa asa natsaona tena marina fa mivoaka avy any amin'ny tazomana ny Kailarion any hoe misy an'Ignace, Thierry ary Manuel ka tsy fantatra hoe nanao inona teto reo ka zay manko le hoe azava ilanina ny resaka fa leo azava tsika dia efa napetraka tamin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny zavatra ataotsika raha ny fijery azy amin'izao dia nisy ny valim-bavaka tena azo sapaitanana na itsika izao mbola tonga eto izao ary tsy vity tsika ireo betsaka ireo ary tsika ireo no hitatotra any amin'ny namatsika rehetra ary ao koa moa ny gazety izay isorana satria mivoaka foana zay vetikevitra mandeha eto fa ny zava-dehibe dia fanantanterahana hoe tadidinareo le tenin'ny président voatery tsy maintsy manao deuxième tour tsika ozy izy mifony zavatra maro reny teniny reny dia ozy izy hoe tsy maintsy hanao ezaka mafy tsika zay nataoko hoe salakao le kely fa iady tsy vitany hoe président na iro Benson rery nanao nezaka na ineny fa itsika rehetra oka tsy hifanezitra ntsony re olona amboary ny saina efa kely sisy ary eo anatin'ny vavaka sy ny zahatra ataotsika rehetra dia izay fitonitsaina amerenana nyzany tandalana be dia be ny ololaza hoe fividianana ihany ny mahakrizy eto tsika nisany nanakina tamin'ny voalohany fa rehefa nanaitsika dia mampagaga ndray fa zareo ndray mikototrozy ny sasany so ihany ao fa tsy nataonatao ny anaran'le rangary ny sariny asa engany amin'ny deuxième tour ho ataony ao tsy maninona mihitsy zay ne dikan'ireny le hoe disqualifie ny docteur Robinson satria misy sariny dada sy neny sasany manisy sariny le mpanao inona film sa iny tsisy maninona sasany ohatra misy alika kely eny akaikiny eny tsy maninona kory ona ny olona no fa zay fotsiny le hoe demokrasia zay le hoe manao zavatra amboary tsara ny lalàna ny antoko politika sy ny lalàna fifidianana dia ataovy mazava zay ne manara-dalàna foana zay zao teo mbola tsy hanomboka akory ny fampelezan-kevitra ny député fa feno ny sarina candidat député etseroa dia ahoany reny atao présidentiel ny sariny Camille Vital efa mitatatata be ry Andraharo ina dikan'ireny zay no nataoko moa tao amin'ny anosikely tamin'ny vininy larbi sa talata inona moa ny antony ivoritsehety fa ajanony ty anao propagande ony izy fa atao velolo le fanapahana an'le volavola andalàna mikasika ny vola efatra ambifolo sy roa arivo nefa ny tamin'ny heritaona menimenina hoe adiny efatra fotsiny no andiniana an'le izy zao rehefa atao lavalava dia zay ianao propagande ka manino lara mandeha zay mijanona eo manao azy zay reny miala tao toko laniny lahy daholo zay tiany laolaniny ohatra ny hoe andro valahy le fitondrana le ta Madagasikara ty dia zay tiany anaovana azy tsy maintsy ekely eo moa ny sasa zay manaradia azy dia manampy amin'ny zavatra rehetra fa na izany na tsy zany dia okotsika hitohy foana amin'ny vavaka fangatahana isorana ny vondrom-bavaka aloha zay fa tena zava-dehibe na famakina teny fidiny isan'andro eto ary dia ohatra tena hofanetana amin'ny zavatra etaetatsika ka miditsy matoko fa tsy maintsy tanteraka reny ka azagaky nareo raha mangingina aloha zany zao nampitarika nampitondra fa tsy maintsy misy ny fahimailona ao koa fanomanana fa zay afaka tonga zay tsy maintsy miakatra eto tsy maintsy misy tonga foana eo fa
enjana koa nefa manana any ananina any ohatra ny monsieur Hilarion teo zao dia hoe satria resy tany fianaratsoa izy dia manenjika ny mpitondro tsy hitako izay idirana zany milaza ny zavatra marina ianao firifiry tokony samorona tamin'ity herinandro ity sy tamin'ny herinandro riky teniteny foana any amin'ny radio gazety nefa maninona tsy atao inona sary zareo ihany mampirisika an'ireny iteny an'ireny enjana be ne tamin'ny latsinay sa lady reo foany fifidianana io valina io fa maninona zay le ataoko hoe taitra tsy taitra tsy taitra vao mamaky takotra ka ao an-tsaitsika amin'ilay vavaka ataontsika dia hoe inona ny tanjona tanjona aloha zay dia tsy lavina hoe amerina ny dady eto sika zany hoe amerina ny ara-dalàna eto amin'ity tany ity nampome ala sete anankiray dia amory olona hony izy anao zay tsy iverenany président Ravalomanana eto dia milaza hony izy hoe zanga matahotra ny Ravalomanana izy moa manao an'izay hoe matahorana tsy matahora azy fa inona nefa ny dikan'izay aninona zay le ataoko hoe misy ve andrakitra fotsiny nataony sasany so ihany fa isorako atsika hoa fa tsika efa mailo tsika olona misaina fa mazava ho azy ny tanjona atao amintsika dia famerenana ny dady matotsika miditra nanohana docteur Robinson dia satria izy miteny hoe ny amin'ny politikako voalohany tanjoko voalany dia mody président Ravalomanana ampiavana ny malagasy amongotra ny aretina misy amin'izao ny fery be dia be vaovao sy ny namany eto aiza ve dia nalahelo ery any faratsio na anonime conteneur roa tsy hita hatramin'izao tsisy ny resaka mpamon'olona tany aninty nosy be no diadrany Joseph Violan ny any nefa mandoro an'leo izy any Joseph Violan eto Tananarivo satria miresaka ny telefony zay le resaka zay nataoko hoe sao dia misy isamorana le resaka teo dia asa aloha ho hitatsika eo fa tsika dia efa mazava ny lalakale asa efa kaiky efa navoaka ny angambo zay avoaka ny résultat ny fividianana nefa mahita amin'ny gazety hoe isy fivorian'ny ministra taritiny Ngarajoelina zany hoe dia mety hoe aemitrady valy vao avoaka ny résultat miandry andro alina indray zany ka zany rehetra zany moa tenenina tsy andrangitra atsika fa ilazana atsika misy zahatra maro mbola konokonon'ny olona ao fa ny atsika dia vita io manoma antsika ny deuxième tour miara-miatsika daholo aza taitaika fanaraha-maso rehetrarehetra na any amin'ny fokotany na any amin'ny commune na any amin'ny district any dia samy manany ambaratonga fanaraha-maso tsika rehetrarehetra mbola tsy maintsy misy ny tory lalana maro samihafa hiparitaka any amintsika momban'io fa azakivy dia hoa tsy fantatro raha mbola misy zavatra hafa mety manitikitika ny sainareo fa ny zavatra azo lazaina zay moa le teniko teto na atolotry ny mouvance na indépendant fa ao anatin'ny mouvance aza misalafosala fosami mampiseho ny safidany fa tsy zay akory no edina ety seroa misy moa ohatra ny tany aminay dia nety le izy hoe njany ninga Henri fa olona hafa natolotry fandaminana ao anatiny zay amin'ny toerany sasany be dia be ny zatsy ianao vedety fa be dia be mba nanana hevitra so ihany fa misy le mouvance Ravalomanana misy an'le zanaky dada dia misy koa ny eo anelanelany dia fandaminana any fotsiny fa maiza mikotry joueur zany eo le mpifidy zany
fa so resaka any de hoe amboaritry ny lalana sy zao no hitatatatay meza ny olona tsy zany ny asan'ny solombavambahoaka fa maro ny zavatra hafa inona ny lalàna tokony amboarinao zay ngamba fa so de lasa milaza laingeto a raha tsy hoe misy oa fanontaniana tianareo apetraka de azoko valiana ihany le izy na izany na tsy zany a de misaotra makasitraka atsika rehetra ny enao trano farany ary araka ny tenin'ny dada moa hoe tolo le tao magro de mitoy foana mandra-piveriny zay fa de sani mahereza dôly tahin-janahary isaratsika député Henri a tonga zay kabary zay ny androany a fa tonga ava maro daholo raha pitso e mandra-piana daholo tompoko